Live-tsika. Salama daholo a. Loharano ny anarako a dia izaho nanamboatra an'ilay application stage misy amin'ny web sy amin'ny mobile na Android na iPhone ny anananao. Ao anatin'ity vidéo ity dia te hiresaka manokana amin'ny mpihira voalohany indrindra ho amin'ny musicien manaraka dia fahatelo ho an'ny développeur satria ozy aho hoe izay zavatra hay dia tsara zaraina dia mba afaka antsika rehetrarehetra miara-mandroso. Ny zavatra ho resahantsika eto mionao fa efa hitanao tao amin'ny titre ihany hiresaka momba ny structure-na tononkiritsika. Dia ao anatin'izay structure-na tononkira izay dia ozy hoe zavatra anankiray isan'ny tena nanosika nanamboatra an'ity application ity moa zany izay. Satria raha jerena ny option ananantsika amin'izao dia raha ohatra ianao ka hoe olona mpihira mihitsy dia atao hoe nisy hira efa nataonao tany aloha fa hiverina hira an'ilay izy ianao dia avy eo anao mitady ilay lyrics dia zavatra ohatran'izao ny hitanao dia ny isorganiser amin'ilay izy zany ny eritreretanao hoe aiza moa ny inona dia inona ny aiza sarotra be. Miaraka amin'izay nefa be dia be ny zavatra efa misy amin'izao fa mialohan'ny tohizanao anatin'ity vidéo ity dia tsy tiako hoe handany fotoana be ianao fa ny fanontaniako fotsiny dia hoe raha ohatra ianao ka olona miakatra an-tsehatra ka efa afa-po hoe ohatran'izao ny ana fanoratako structure dia mety amiko tsara zany dia mety amiko foana dia ozy hoe tena mahafinaritra be zany mba zarao izay fantatrao raha hitanao hoe mahasoa dia izay dia zava-dehibe fa izay no resantsika eo anatin'ity vidéo ity satria hatreto aloha dia tsy misy hoe standard ny fanoratana structure-na lyrics fa ny ataontsika eto dia mamaritra hoe ty partie ity couplet ty partie ity refrain dia couplet refrain indraindray na dia eny ambony sehatra ary dia efa eny ambony sehatra zay vao hoe ary miverina indroa ilay izy fa za tonga dia nanohy dia ilay namako anankiray namerina an'ilay izy teo be dia be no mety ho confusion an'ilay izy dia ozy hoe iombonan'ny olona rehetrarehetra izay. Fa ny ataontsika rehetrarehetra aloha hatreto dia ny mamaritra hoe ohatra hoe ty partie A na ty V1 na couplet 1 dia ty ny chorus dia avy eo miverina eto ilay chorus dia avy eo izay endrika notation ataontsika an'izay zany fa hatreto aloha zany izay notation rehetrarehetra izay misy inona ny ilazako an'izay potentiel na hoe tsy dia mahatsara loatra an'ilay izy dia arak'ireny resahako teto ty ny option anankiray izay ho ana tsy option ana mpihira mihitsy hoe io ny tononkira dia eritrereto fotsiny faniny ianao rehefa tonga eto rehefa avy eo hoe aiza ho aiza moa zany tsika zao dia aiza ho aiza ny tokony misy interlude sarotra fa ataoko hoe ity zao ohatra atao amin'ny easy lyrics dia avy eo tsika raha ohatra ndraika miditra makato amin'ny genius ny zavatra tsaratsara kokoa metimety kokoa dia hoe mamaritra izy libellé ilay izy hoe intro verse chorus dia mamaritra koa izy miaraka amin'izay hoe izy ilay mihira an'ilay izy ao anatin'ilay original dia mitohy hatrany dia ny problemako indray ao anatin'ity zavatra ity dia hoe mety ho lava be ilay izy nefa zavatra tokony mba misy notation afaka mba hoe mora soratanao fotsiny dia mba vetivety ilay izy. Les solutions ho proposeko aloha zany za tsy miteny hoe les solutions proposeko dia parfait hoe tsy azo kianina fa raha manana sosikevitra ary ianao hoe misy zavatra afaka hanatsarana anazy sy ohatran'izay dia ozy hoe vao mety tsara be zany. Fa ny zavatra tiako notsoritana zany dia hoe les lyrics raha ohatra zao tsika eto ka manana lyrics hoe ito ny chorus dia eto tsika tokony mba manoratra fotsiny hoe chorus dia efa fantatra hoe fa chorus zany ilay miverina eto. Raha ohatra indray tsika ka manoratra liste de format hoe ty A dia ty B dia ty A dia ty B dia déconnecter le dia avy eo tsika ety amin'ny farany ambony ohatra manoratra hoe structure ohatran'ny vao anaty Google Docs vao aingana teo ary zany ty mihitsy izy ty raha ohatra ka zao forme zao indray no ataontsika dia
rehefa mandritra n'le performance mandritra anao eny ambony sehatra dia mieritreritra ve ianao hoe ho tadidinao ty jereo ny halavany a dia ianao zany raha eto ianao zao a dia eto ve zany ianao zao sa eto a mila conscient be foana zany ianao amin'ny fotoana rehetra dia zay mahatonga naneritreeritra le fomba fanoratra structure zay hozaraiko ty sy ho proposeko hoe andaontsika hanoratra structure de hoe amin'ny fomba hoe hitanao ao anatin'le lyrics hoe zao ny anaran'le partie misy anazy zao fa nefany a miaraka amin'izay koa hitanao hoe le partie tetsy ambony tetsy any miverina eto ambany amin'izay mba fohifohy le zavatra hitanao fa mahafeno an'le zavatra rehetrarehetra dia raha ohatra ka ampiseho ohatra n'izay zavatra zay dia ohatra zany zao ohatra ty misy an'ity hirany antsany kristy ty hoe tena fa ihany dia raha ohatra ka natao amin'le forman'le format zay suggéreko sy eritreretiko hoe tokony ho zao no ampiasaintsika satria hitako hoe efficace be le izy dia eto mamaritra hoe ity partie ty ny chorus manomboka eto dia mifary eto dia aveo eto ambany eto mahita hoe chorus indray le hoe chorus eto ambany eto dia hoe miverina eto ambany eto ty chorus ty dia zany hoe tena fa ihany hatramin'ny hoe hiaro anay dia aveo miverina tena fa ihany dia ao aorianan'izay tsika miditra versa 1 eto katreto versa 2 eto katreto versa 3 eto katreto no mety hoe anampiny zay dia hoe raha ohatra tsika ka manao répétition ohatra na hoe eny na mandritra an'le fotoana ary dia aiza hoe tsika zao efa eto tsika zao dia afaka miresaka tsika hoe ny partie anao partie an'ny versa 1 ok tsara mihitsy na hoe versa 3 dia ohatran'izay indication fotsiny aloha zany rendra eo dia tsika mamaritra hoe eto tsika mihira pré-chorus dia ohatran'izay koa zao le teo pré-chorus verina indroa eto dia ao aorianan'le pré-chorus indroa dia misy chorus indray dia ny dikan'izay dia zao hoe rehefa mamaky an'le lyrics ianao dia eto ohatra ianao zao dia eo mihitsy koa ianao zao anatin'le page dia hito ny irainao efa nanao pré-chorus ianao dia mamberina pré-chorus indray tsika zao dia midina indray tsika zao chorus indray zao ahoana moa chorus tena fa raha ohatra hoe sur mobile mijerina hoe ao anaty tablette dia afaka dia satria le izy raha hoe tia indray no maveritsika eto dia lasa lavitra kokoa indray eny ambany fa manoratra fotsiny tsika hoe chorus eto dia rehefa manoratra chorus tsika dia fantatritsika hoe ty partie ty izay resahan'izay dia miverina eo fotsiny partie iny dia aveo bridge dia bridge miverina fanondroany indray eto ambany dia ohatran'izao zany le structure lazaiko hoe andaontsika rehefa hanoratra structure na hira dia ohatran'izao ny anaovantsika anazy misy tombony be dia be zao zavatra zao voalohany aloha le efa niresahako teo hoe afaka eo amin'ny lyrics ianao dia efa sady mamaky ny structure au lieu de hoe manao fotsiny tsika hoe ty raha tsy te se répéter zany tsika dia manao hoe chorus dia aveo verse dia anina dia aty ambony aty tsika aveo manao hoe ohatran'izao fisesilezy chorus verse 1 verse 2 dia déconnecté izy roa dia zany hoe raha tsy sady tadidinao le structure ny eo alohanao le texte dia mbola mampiasa saina kely ianao fanampiny efa ataonao eny ambony sehatra fa zao le izy milahatra ohatran'le hiranao anazy mihitsy nefany tsy mibahan-toerana be fa hoe miverina eto fotsiny le chorus rehefa any ambony dia ny ampiasaintsika an'le izy mampiasa an'le crochet tontsika le crochet moa zany hitantsika efa karakarazany standard ihany reny foana ny ampiasainy Genius dia Genius ihany koa tonga dia manoratra ny détail rehetrarehetra na ny o na ny a na ny ohatran'izay ao anatin'le izy dia stage raha teo moa zany tiako hoe natao an'ny mpihira mihitsy fa tsy hoe registre natonikira fotsiny hoe reto ny tonkiran'izao fa natao an'le mpihira mihitsy dia hoe ny tanjona zany hoe raha mitady lyrics ianao ka andeha hira hiakatra eny ambony sehatra
dia tsy mila mitady zavatra afa-tsony fa efa io le izy. Dia ohatran'izay koa moa zany na mitendry ary ianao dia efa ao le zavatra tadiavinao. Fa le fitendrena efa nisy kely hitantsika tany aloha, mety mbola hisy indray hitantsika amin'ny manaraka. Dia fanampin'izay napitsika n'ity crochet manidy anazy ity le izy. Ny anton'io crochet manidy anazy io dia io mamaritra tsara hoe eto katreto le chorus, fa fanampin'izay ahafahan'le ordinateur mamaritra io hoe ahay eto katreto zany ny chorus dia rehefa mahita n'ity indray rehefa avy eo dia tonga dia le teo ambony ihany no averiko. Dia ho hitanao rehefa avy eo ny ampiasantsika an'io ao anatin'ny stage fa tena efficace be, tena tsara be mihitsiny. Fa mbola tsy izay aloha izao. Fa fanampin'izay ity format ity zany raha ohatra hoe mampiasa an'io format io tsika dia mora ho an'ny ordinateur no mamaky an'le izy dia avy eo manao projection analyrique tsika dia tonga dia mifanaraka amin'le structure efa napetrakintsika tato. Dia ndrasany hoe asehoko anao fiseho an'izany atao anatin'ny stage. Ity zao programmanay amin'ny alahady izao ty hoe ity tenin'Andriamanitra. Dia tonga dia hidina eto amin'ity hoe tena hafa ihany ity. Dia esoriko ty ato ty dia hiditra amin'ity hoe slide mode ity dia slide mode velariko kely le écran satria ohatran'izao izy rehefa eo amin'ny PowerPoint dia averiko kely ato aloha amerenantsika mijery le structure chorus dia miverina chorus dia avy eo couplet 1 2 3 dia avy eo pré-chorus verina indroa dia avy eo chorus dia bridge. Eny afaka ataontsika référence ihany le afaka ataontsika référence ity mandrapa hijerevantsika an'le structure atao dia arahantsika amin'ity hoe aiza ho aiza tsika izao raha ny tokony ho izy. Dia eto zany tsika marihana fa rehefa mampiasa stage ianao dia vao mandahatra hira fotsiny ianao dia raha ohatra ka sokafana amin'ny web ity dia misy an'ity version antsoina hoe slide mode ity. Dia io slide mode io mahatonga ny lyrics anao tonga dia projetable raha le amin'ny ordi iny ampiasainao. Ty partie ity mbola anaovako vidéo manokana fa hiresaka momba le structure fotsiny aloha za amin'ity vidéo ity. Io le structure antsika teo hito ny soratantsika ito ihany hito eto fa tsy hoe naverina natao copie-coller tany anaty PowerPoint akory. Afaka switch time tsika zay any aloha ny azo atao hatreto fa rehefa mandroso dia afaka apitsika zavatra hafa miaraka amin'le izy. Ity ny tonkirantsika miaraka amin'ny structure raha ihany ireo napiditra an'io tao anaty playlist fotsiny nataontsika izao. Dia raha ohatra zany izao ka manao hoe next dia direction basse haut moa zany hoe next paragraphe amin'io hira io, fa raha hoe droite sy gauche dia hoe hira manaraka sy hira taloha. Dia direction bas sy haut ny hoe partie manaraka ny tonkiro ihany. Dia eto zany zao raha ohatra ka manao direction bas dia tsisy ninona ny ova fa satria miverina ihany le tonkira teo. Dia raha mbola manao direction bas dia miditra le verset 1 ty hitantsika eto ity le verset 1 dia mbola midina ihany dia verset 2 midina ihany verset 3 dia midina dia pré-chorus dia midina indray dia mbola pré-chorus ihany verina indroa. Dia tsy manahy zany hoe inona indray izao raha atao amin'ity slide mode ity misy anahy. Atoroko anareo hoe ahoana miditra amin'le slide mode amin'le application mobile rehefa avy eo. Dia avy eo chorus raha tsy diso chorus dia hitantsika hoe tsika manao direction bas fotsiny ato dia ny ataontsika zany rehefa eny ambony sehatra dia hoe matoky an'izay zavatra misoratra eto fotsiny fa sura hoe efa manaraka an'le structure io. Dia nefa nanoratantsika le structure sady clair no mora nefa ny afaka exploiten'le ordinateur koa tonga dia amaritany hoe i chorus misoratra eto dikan'izay hoe miverina le chorus rehefa atao amin'ity mode slide ity. Dia vita ny chorus dia iny bridge dia mbola midina ihany dia mbola bridge afarany dia vita le izy.
dia ohatran'izay koa zany na ho an'le olona manetsika powerpoint ary tsy mananin'iny izy fa ny eo nieritreriny dia zao rehefa tapitra io zavatra eo io dia mipoitra baza raha tsy miova le izy verina indroa zany le izy dia efa zay dia efa zava-dehibe. dia ndraso asehoko anareo ohatra ny ahoana manao an'izay slide mode zay ato amin'ilay application mobile. Le slide mode moa zany mila manana setlist aloha tsika ny setlist foronina raha ohatra hoe mbola tsy manana ianao dia misy bouton ngeza be hoe create setlist fa raha ohatra ianao ka efa namorona dia efa mampiditra programme ao dia ano moa zany raha mbola tsy namorona ianao dia eto raha efa namorona ianao dia fomba famoronana playlist vaovao dia lasa mifindra eto ilay izy fa ny playlist récent farany no mipoitra eto ambony eto rehefa avy eo dia avy eo anao miditra ao anatin'iny setlist iny dia avy eo manao hoe plus 5 ajouter hira dia soratanao eo le hira tianao ampidirinao na atao amin'ny 5 boky raha ohatra ka hoe hira ny anaty fihirana na moa ireo anankitelo ireo ny fihirana fampiasanay ny ampiangonana fihirana fanampiny fiderana FFBM dia afaka sélectionner ko fotsiny dia izay fampidirana anazy ihany dia avy eo raha ohatra ka hiditra slide mode amin'ity eto ity dia ity bouton ambony ity fotsiny cliqueko na amin'ilay mobile ary zany dia avy eo za manana an'ity bouton midiny ity dia tonga dia manaraka an'le structure efa mifaritantsika teo io dia raso aka exemple anankiray hafa ato maninona moa eto zao misy hoe Andriamanitra fitiavana ianao 1 2 3 4 zay hatreo amin'ny chorus dia avy eo ao aorianany andiny faharoa dia misy chorus indray tsy averiko soratana intsony reto ambony reto eto fa fotsifotsiny hoe chorus dia nidirako amin'izay slide mode zay amin'ity eto ity dia manao hoe slide eto aizany slide maninona koa le slide teo dia eto zao tsika miditra amin'izay slide mode zay fa amin'ilay application mobile dia ny ataontsika zany raha ohatra hoe eny ambony searchsika dia mampidina fotsiny tsika rehefa avy eo hoe eto indray zao eto indray zao eto indray zao eto indray zao sady hita tsara le izy responsive fa tsy hoe tonkirakely be na hoe taratasy zoomena mijerenao eny ambony sehatra iny fa mba matoky tena tsara ianao rehefa eny ambony eny dia ohatran'izay indray mijery an'le izy raha ohatra tsika ka mijery an'le tena fa ihany teo dia hitantsika hoe mitovy an'le ato ihany le izy io voalohany tena fa ihany dia miverina indroa dia avy eo versa 1 2 3 dia avy eo pré-chorus indroa dia avy eo chorus dia avy eo bridge indroa dia ohatr'izay le izy dia zany hoe en même temps zany tsika sady ohatrany hoe zay amin'ny foana moa ny averiko ataoko hoe hitako hoe important be le izy dia tsy mila hoe mipréciser zavatra hafa be loatra ntsony amin'ny lafiny anankiray satria raha ohatra tsika ka miadopte an'izao notation ana structure zao dia mba milamina tsika amin'ny fotoana rehetrarehetra sady le soratra efa nataontsika iny fotsiny dia efa ampy hiprojetena an'le lyrics zany dia ao anaty stage moa zany mahimaimpona daholo zany zavatra rehetrarehetra zany afaka mamorona setlist mahimaimpona ianao misy limite fa tena ataoko hoe généreux be satria raha ny limite ny setlist azonao foronina gratuitement nefa sady synchronisé amin'ny website mobile dia afaka mamora anaky 10 ianao dia avy eo isaky ny setlist dia afaka manampy entrée 10 dia ozy hoe zavatra be dia be zany rehetrarehetra zany raha ohatra ianao ka te supporter an'ilay application dia manaova upgrade dia le même upgrade koa nefa moa tsy dia lafo fa $6 par mois fotsiny izy amin'izao fa na dia tsy mi-upgrade ary ianao ny fonctionnalité ny stage rehetrarehetra accessible ho an'ny olona rehetrarehetra dia izay ny zarako anazy amin'ity vidéo ity ina ary zany ny azonao atao zao hoe raha ohatra ianao ka te hiadopte an'le zay notation zay fampiasana an'ity structure zay dia ozy hoe raha ohatra ianao ka mihira raha ohatra ianao ka manana tarika dia ny azonao tonga dia atao lasa aloska hafa kely le stage teo
ny azonao tonga dia atao dia raha mbola tsy ao le chorale anao a na équipe anao a dia ampijiro atao anaty stage a misy an'ity hoe contributed des new artistes na raha ohatra ianao ka avy milogin dia atao amin'ny backstage ato dia atao ambany eto hoe manampy artiste vaovao dia rehefa tafiditra ao rehefa tafiditra ao ianao na nareo dia manampy hira vaovao fotsiny dia ato amin'ity hoe new song ity a dia eto amin'ny lyrics eto a dia tonga dia atao sous forme an'le structure ny zaraiko teo dia ohatran'izay a ny anoratana anazy eto dia eto moa zany efa misy indication mahakasika ny slide mode indication a averiko resahana kely ihany a hoe ny ligne tsy misy nininna dia midika hoe slide vaovao dia midika hoe slide vaovao hoe raha ohatra zany ianao ka manoratra ligne telo dia aveo a midina dia aveo mbola alao ataoko mihitsy line 1 line 2 line 3 dia aveo za misy ligne bangy eo ampovoany dia aveo za manao hoe line 4 dia dikan'izay hoe reto slide anankiray dia ty slide hafa dia le fanoratana an'le crochet teo indray mety foana zay ataoko anarana ato anatin'ity crochet ty afaka raha A ny fampiasanareo dia A ampiasaina raha ohatra fampiasanareo atao hoe verse dia verse ampiasaina dia sokafako eto io dia diko eo midika hoe io zany ny verse 1 fa ho an'le exemple dia atao alao atao hoe chorus aloha satria chorus no matetika miverimberina dia aveo za afaka manoratra tsy voatery hoe apika indication daholo zany izy rehetrarehetra fa aorianan'io za dia afaka manoratra ligne hafa dia ao ambanin'ny ligne hafa iny afaka mamerina hoe chorus aloha tsy ampianan'ity ihany ity dia midika an'izay hoe ireto zavatra nysoratako reto dia iverina eto dia ho anazy mihira sady mora le izy satria io midika hoe reto mandeha dia aveo ty mandeha dia aveo chorus indray ony dia miverina mihira n'ity zany moa mora koa zay rehefa miditra ao anatin'le système le izy dia tonga dia automatiquement manao ohatran'ity structure ny resahantsika teo ty tasoavery koa ny side navy dia reto moa zany zay miasa rehetrarehetra sy izay ho projetena rehetrarehetra ao am-piangonana dia efa tonga dia formatena ohatran'izao daholo dia arakaraky ny ampiasana anazy arakaraky ny hira anazy dia hovaina le izy dia io zay teo hoe afaka tonga dia mamorona ny mampiditra ny hira anareo ianao ato dia tonga dia miditra ohatran'izay le izy marihana fa rehefa mampiditra hira dia afaka sady mampiditra ny accord eo amin'le izy vidéo ako farany ao momba n'izay fampidirana suite d'accord zay mampiditra clé BPM ho an'ny batteur mba nareo ve fatratra n'le hoe misy hira atao dia efa samy vonona be daholo fa tampotampoka rehefa manomboka izy dia raha samy adana be le tonkira fa raha kely nefa indimina azo anay dia ilaina be ty BPM moa zany beat per minute dia zay io dia ny clé time signature genre raha ohatra ka ilaina sheet musique afaka mi-upload PDF an'le solfa nareo raha ohatra ka solfa ny ampiasainareo na solfège dia URL an'le hira mba ahafahan'izay olona raha ohatra hoe misy olona ohatra mitady an'le lyrics anareo dia mba hitany ao ny clipnareo na ny vidéo anareo dia afaka tonga dia ay ve ohatr'izay ty hira ty zany ohatr'izay ny fanaovana anazy dia mba afaka manaraka an'le hira sady mijery an'le tonkira ihany koa izy dia tonga dia tafiditra ny structure iny raha ohatra indray ka hira efa ao no ampianao structure satria ampiasainao any am-piangonana ohatra ataonareo projection à partir an'le application zafady dia ataoko hoe raha oviana ohatra zany dia ny ataonao misy an'ity option ty eto dia cliquenao iny dia aveo ianao manao hoe contribute dia rehefa manao hoe contribute dia miseho le lyrics dia rehefa miseho le lyrics dia azonao hovaina aveo le izy ohatra hoe ity misaraka ty anankiroa ty
dia fa nefany a na dia misaraka izy ataoko fotsiny hoe ty slide voaloha dia ty slide faharoa zay le ny voanyresantsika vao eo dia tsy maninona fa efa misy an'ireto ohatrany outil kely reto eto ambony eto a ahafahanao mamaritra an'le structure dia avy eo izy hoe isan'andro manaraka versa 2 iny fa ianao no tsy nety anao hoe fizy ane manomana fety dia avy eo mbola mitohy hatrany a dia afaka mamaritra eto a zany a hoe ity a ny chorus dia ity chorus ity a miverina eto dia eto zany tonga dia ohatran'le teo hitanareo fa niena le zavatra voasoratra dia tsy very hoe aiza ho aiza zao a fa tena hoe minimal araka ny tokony ho izy le izy dia afaka modifieko ohatran'iny iny dia avy eo fotsiny a manao hoe update ato ambany ato rehefa avy eo dia ohatran'izay le izy raha ohatran'izay ka hoe hiranao manokana ny tianao ampiana structure anao manokana fa tsy hoe ho zaraina amin'olona na hoe ho hitan'ny olona ohatran'le hira recherchentsika aveto a dia mbola tsotra kely ihany koa izay anaovanao an'izay a jerenao aloha le hira ohatra hoe ty ohatra aloha mba atao amin'ilay application mobile indray ohatra hoe beautiful things dia misy bouton eto hoe répertoire dia ampidirinao anaty répertoire iny dia ny hira une fois tafiditra anaty répertoire dia lasanao iny azonao atao an'izay tianao iny rehefa avy eo zay koa fonctionnalité manokana sady ho anahy unique and stage dia satria ny akamaroan'ny olona ohatrany hoe rehefa mitady lyrics dia hita le lyrics rehefa avy eo fa avy eo iny lyrics iny copiena fotsiny a dia mety ho copiena makaty anaty word dia ao ianao zay vao manampy structure sy ny sisa fa atao amin'ny stage a ampidirinao anaty répertoire fotsiny iny dia le version any anaty répertoire ny jerentsika le version any anaty répertoire ny jerevantsika rehefa avy eo dia ty zao iny atao anaty répertoire koa dia io contenu rehetrarehetra io a azoko hovaina le structure any rehefa avy eo dia ozy hoe tsy ohatra ny firan'ny olona anazy ny firana antiry ty ohatra zany fa afaka miteny a ohatra hoe eto a ty partie ty a eto ny anjarako a dia ampiko star kely ohatra eto a dia isaky ny anjarako a dia ampiko star kely a tsy mandeha ny raccourci clavier-ko anatin'ity BlueStack ty dia isaky ny anjarako a dia ampiko star kely anterony anahy dia updateko iny dia lyricsako tonga dia misy an'ireo azy azo kitikitihana arak'izay tiako na ny lyrics na ny suite d'accord na ny solfège na solphase ampidiriko eto azoko atao hoe raha basy ohatra ny tendreko dia solfège na basy ihany ny eto dia satria izy ao anaty répertoireako dia azoko atao an'izay tiako dia rehefa ato amin'ilay suite d'accord moa dia misy an'iny transpose iny a dia zay raha ohatra hoe anao structure ho anao fotsiny ianao dia avy eo a iny zavatra nataoko iny a afaka hoe raha ohatra ka apiditra ny hira iny ohatra zany ny beautiful things iny a dia raha ohatra ka avy ato amin'ny songs no misélectionné ale izy rehefa anampy ale izy ato anaty répertoire dia le iombonany rehetrarehetra zay fa ato anaty répertoire kokoa misy anankiray dia raha sélectionnéko le ato anaty répertoire ko a dia efa tafiditra ao iny zay dia miampy ato izy rehefa avy eo dia rehefa sokafako ty a dia hito le version ko teo dia iny zany afaka hoe personnalisenao ny tonkiranao a anao manokana iny dia raha ohatra ianao ka hoe alao ampiko structure ty fa le structure mifanaraka amin'le hira original mihitsy a dia manao an'le contribution ohatran'le entondray ianao sady mazava mahafinaritra dia farany a nefa ny ataoko hoe tena zava-dehibe a dia raha ohatra hoe manana sosikevitra ianao amin'ny fomba anaovana le notation ny zavatra mbola vao nieritreretiko zao dia mahakasika tonkira ohatran'ny tony hoe ty zao a misy hoe etokatreto a miveriny inefatra dia ahoana ny anaovana an'izay notation zay anao ve ianao hoe ity ihany ny chorus a dia avy eo chorus sa ve ianao manao dia satria ao anatin'ny chorus a miveriny inefatra foana le izy dia mbola miexpérimenté kely hoe ahoana ny anoratana an'izay a fa atreto aloha dia
mbola tsy tena nahita hevitra mazava hoe ahoana ny anaovana anazy dia ny expérimentation ko manodidina ny hoe ampiana ohatrany hoe bara zany miaraka amin'le eo am'le izy dia iny mamaritra hoe impiry manonona le izy dia ohatra zao hoe aty ambany aty misy hoe horloge maisine dia miveriny inefatra io eto dia miveriny inefatra indray io eto amin'ity partie ity tsy haiko hoe tianao ve zay hevitra zay raha manana sosikevitra ianao dia ataovy anaty commentaire ao fa amin'ny lafiny anaty dia tia indray misy hoe euro maisine dia napio contre parenthèse 13 fotsiny satria intelo amby folo izy manona an'le izy azo asaina hoe expérimentation kely raha ohatra ka hoe mety le izy tsy maintsy hoe ampiasaina any anaty live maromaro aloha zay vao tena hita dia hitako eo raha ohatra ka mampahazo aina izy ohatran'izao tsy maninona rehefa miakatra eny ambony sehatra ianao dia tonga dia io ny ampiasaintsika salama irika mametraka commentaire izy eto hoe gratuit ve io application io sy lay miajouter song azafady dia mivaliny monsieur rika dia hoe ye gratuit io application io dia ny fonctionnalité rehetrarehetra ao anatiny koa dia misy accès gratuit daholy ataoko hoe raha tsy olona tena hoe miakatra eny ambony sehatra farafakely ny nefatra isam-bolana ianao zay ianao vao mety ilan'le version pro satria généreux be le izy za mieritreritra hoe ny akamaroantsika tsy rehefa ohatra mantsika hoe tonga amin'le limite ianao dia lasa mivadika hoe upgrade eto fa tsy hoe plus tsony dia nefa ny isana cette liste afaka foronina PDP ira ao anaty répertoire PDP fa le hoe miajouter song teo gratuit iny illimité afaka miajouter an'izay song arak'izay isa tianao ianao dia mamaimpona mampiditra anazy miaraka amin'ny suite d'accordny miaraka amin'ny shitiny illimité dia ampiasao arak'izay tianao fa en même temps koa ianao mampiditra an'ireo ireo zany dia efa sady mba manampy antsika rehetrarehetra any satria izay moa no tena tanjona rehefa hoe ao anatin'ity application ity dia micontribuer ho an'le ho an'ny communauté dia mba niranareo rehefa aveo raha ohatra hoe tianay dia afaka tonga dia hitanay miaraka amin'ny structure an'le izy ao anatin'ity application stage ity dia tonga dia afaka miakatra eny ambony sehatra satria efa nataonareo vonina daholo ny zavatra rehetrarehetra dia zay mahakasika an'le proposition teo amin'le hoe mety ve zao mbola eritreretiko tsara iny aloha fa le structure za mahita hoe efa tena complet ty notation eto ity dia farany nefany atao hoe tsy kely indrindra last but not least ozy ry zalahy dia ho antsika développeur nieritreritra hoe raha ohatra ka ho atao standard ihany ty zavatra ity dia zay koa le ho ampiasaiko anatin'le application dia namorona ny librairie za antsoina hoe lyric structure dia amin'ny alalan'le librairie zany dia tonga dia mandray texte izy de forme ohatran'ity ohatran'io ny raisiny dia avy eo io mi-output string ozy tsika na hoe chaîne de caractère amin'ny teny français dia mamoaka tableau io rehefa aveo dia ny tableau avoakany hoe ity ny voalohany ity ny faharoa ity ny fahatelo dia ity ny fahaefatra satria ity chorus ity niverina teto dia apio taro amin'ny GitHub ao ty lyric structure ty mbola vao miforonoko androany io mbola tsy tena miasa ao anaty stage io amin'izao fa mbola somary rafinena kely satria misy complexité kely eo amin'le hoe raha ohatra mantsika zao ka makato amin'ny stage dia misy dia ataoko hoe ohatra hoe manana playlist tsika na cette liste dia misy ny tononkira miseho en tant que powerpoint ohatran'izao tonga dia automatiquement fa afa-tsy ny tononkira dia misy ihany koa ny verset ao amin'ny baiboly
dia indraindray misy ny verset lava be dia mila algorithme ataoko hoe sady efficace no mahatratra n'izay tanjony izay dia izay moa le tena objectifako amin'ity partie ity fanampin'le maha lyrics le structure an'le lyrics anazy a dia ohatran'ny hoe ianao zany manoratra fotsiny dia tonga dia milahatra ho azy ao anatin'le mode slide le izy rehefa avy eo rehefa ataontsika hoe manao powerpoint n'le izy a amin'ny projection na amin'ny écran dia apio star ao amin'ny GitHub aiza le ampiana star teo asaiza le izy tsy hitako le izy lasaiza le izy aloha tonga dia ataoko eto e akoa ve no jerevana ela be eo mianala lyrics structure dia io le code atao amin'ny GitHub atao amin'ny stobila many be zany io le code atao amin'ny GitHub dia misy hoe get parts raha ohatra hoe aka le structure fotsiny dia misy hoe get slide parts raha ohatra hoe sady aka n'le manazara n'le texte rehetrarehetra ho lasa présentable ao anaty slide dia mety utile ho anareo raha ohatra ka misy ny azo anampiana afaka micontribuer open source ty librairie ty dia zay misaotra betsaka nijery hitako hoe maromaro ihany tsika nijery androany maromaro zany moa zany ho ana mihoatra ny ray dia efa misaotra betsaka anao eo dia manasa anao ampiasan'le application arak'le nresahako teo gratuit le izy raha mahaliana anao le contenu apio j'aime apio follow ny page dia afaka mbola manontany ihany ianao raha mbola misy fanontaniana hafa dia zay aloha ny vidéo antsika androany dia amin'ny manaraka